manoloany kajikajy politika zay ataon'ny fitondrany SVM ifikirana amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao. Ny antony anaovako an'ity fanambarana mihezinezina ity horetany horen-danitra satria iarahantsika mahita ny zava-misy am'izao fotoana zao fa mitady fomba ifikirana amin'ny fitondrana iandriamatoa Hery Rajaonarinampianina. Hitatsika fa mody mampiasa olona ty ivelana ty, mody mampiasa olona hanakorotana ny fifidianana. Satria fa fatatsy ny Hery Rajaonarimampianina fa mialasa lavitra ny fitetezam-pahatra zay ataony Andry Rajoely, ary fatatsy ny Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa toro ray fotsiny tonga de lany Andry Rajoely. De zay ny antony zao fanakorotanana maro samby hafa zao. Zao ny antony fitorina eny amin'ny tribunaly ery any amin'ny filakevim-panjakana ery. Ka eto aho de mampitandrina, tena mampitandrina. Raha misy ny fanakorotanana eto amin'ny firenena, tompona andraikitra ny SVM. Tompona andraikitra ny SVM amin'ny fanakorotanana hisy eto amin'ny firenena. Satria efa tsindronay sahady fa tena hiteraka korontana io zavatra atao io. Ary eto koa de mangataka tsy misy fepetra ny ametrahany Hery Rajaonarimampianina fialana, tsy misy atakandro. Satria mazava ny didy zay navoaka ny ACC, izay didy tsy azo ivalozana, fa tsy maintsy mametra-pialana 80 andro milohan'ny fifidianana ny candidat raha ohatra ka hilatsaka filoham-pirenena izy. Ary mazava ho azy satria mieken'ny ACC ny maha-candidat ny Hery Rajaonarimampianina. Ka izao eto de efa mampitandrina sady so de kajikajy politika zao zava-misy zao mahatonga ny zao karazana fitorina ery amin'ny filakevim-panjakana zao. Mba hatonga ny Hery Rajaonarimampianina hampihemotra indray ny fifidianana. Satria matahotra hoe hita fa i Andry Rajoely efa navita tety any Madagasikara, ary hita fa i Andry Rajoely no holanina de toray azy, de mody magnodikodina zavatra hoe ahemotra indray ny fifidianana. Tsy ekenay zany tsy ekeko zany. Izaho manokana de tsy manaiky ny hanemorana ny fifidianana. Satria efa fantatsinareo fa tsy maintsy ho lany olo toanako io. Tsy maintsy lany olo toanako io, de efa matahotra sahady nareo hoe io olona toanany Tatandraza io tsy maintsy ho lany. Satria efa hitanareo fa iny Korintianina iny anke tsy raha ataonao hoe notsapisapahana fotsiny tao fa efa Jesosy mihitsy no nibitsiky tamin'ny sofiny Andry Rajoely hoe alefaso ny tanany. Ary tadidio fa nivavaky i Andry Rajoely alohany nandray an'io numéro io. Zany hoe Jesosy Kristy zay niresaka tamiko hoe io no lolany, io no filoham-pirenena, io no toany fa io no lolany, fa io no voatendriko, io nitondrany Madagasikara. Zay ny antony nahatongavany iny Korintianina iny. Voatonona tao le Korintianina 13:13. Zay ny porofo voalohany manamarina fa Jehovah sy Jesosy Kristy io no mifidy any Andry Rajoely hitondra ny firenena. Matahotsy nareo fitondrany SVM fa tsy ho lany Hery Rajaonarimampianina. Ino olo hifidy olo antsy zany? Tsisy olo hifidy olo antsy fa maty zany. Na de mieritreritra koa hilatsaka filoham-pirenena koa i rangahy antsy be fa maty iny koa tsy tononoko eto ny anarany. Efa hainareo le tiako resafiny. Ary maninona nareo antsy reto olo antsy reto aby mifaninana amin'ny Andry Rajoely? Tanora ihany atsika. Tanora ihany atsika. Ary zaho milaza aminareo tanora ny tenako tanora atsika rehetra zay miheno ty vidéo ity zaho miheno fa tsy hifidy olo antsy zany tsika. Tsy maintsy tanora ihany. Ary zay mampigrevy an'ireto olo antsy reto satria hainy fa tsy maintsy ho lany tanora. Ary zay mahatonga an'le hoe mody ahodikodina ty resaka ty hoe hoentina ry amin'ny filakevim-panjakana indray olo fitorina ry satria tsy manaiky ny candidat. Ino mo idirany zany? Efa hainareo fa tsy ho lany nareo. De mody hanakorotana fifidianana eo. Fa izaho eto de manentana anareo vahoaka malagasy antsika efa miandry fifidianana. Atsika efa miandry fifidianana. Ary aza maneky koa raha reberebe reto fana politika reto hoe hemotra indray olo ny fifidianana.
tsy manaiky an'izany tsika. Ary izaho marika tatandrazany mitarika vahoaky eny amin'ny trésime. Izaho ny mitarika vahoaky eny amin'ny trésime a. Raha vao iny foa zaho maheno hoe aemitsy ny fifidianana. Izaho mitarika vahoaky eny amin'ny trésime de efa mampitandrina aho zay. Ary tsy tompon'antoka amin'ny fanakorotanana eto amin'ny firenena aho zay. Fa tsy maintsy ny ASVM ny tompon'antoka. Raha misy raha mandrika eto, raha misy fatifaty olo eto, raha misy adi-po, adi-pirenena eto. Tompony antoky nareo ASVM zay manakorotana ny fitondrana, manakorotana ny fifidianana. Mitady hanemitra ndray, te hiala tsy te hiala amin'ny fitondrana fa te hifikitra foana amin'ny seza io. Anao tsy maintsy miala rajao na tianao na sy tianao. Miala rajao na tianao na sy tianao. Miala rajao na tianao na sy tianao. Tsy maintsy miala rajao na tianao na tsy tianao. Aoka hazava zay. Tsy maintsy miala ianao. Ary zaho io mivavaka mandraiky hariva ny ialanao. Mivavaka zao hitanao eto mitolona-mbavaka tendrombohitra mialany rajao. Raha vao miala rajao, zaho mamono akoho. Raha miala rajao, zaho mamono akoho. Heninao tsara zay rajao. Raha miala anao, zaho mamono akoho. Anao fety aho, amona omby. Raha miala rajao. Ka zay zany ty video zay avoako androany ty a.